tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery, ny tao-trano tsy vita raha tsy fanakonana. Samy gasy fandaharana vokariny CFG Madagasikara toana maso amerikanina. Ny herinandro lasa teo isika no nankalaza ny niverena ny fahaleovantena. Ray andro no ankalazana izany dia ny 9 jona. Ankoatra ny fanomanana fety sy hetsika isan-karazany, hanomezana sy hifampizarana fifaliana, manodidina io daty ny 9 jona io. Raha iainana amin'ny andavanandro izay fahaleovantena izay dia ahoana tokoa ny fisehoan'ny mamalagasy. Vahiny roa ary no raisina ao anatin'ny samigasy mandray vahiny ho an'ny anio mpanakanto ary mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Tsy ahivina trano fa ny 03232 03230 no laharana ifandraisanao amin'ny fandarana samigasy amin'ny alalan'ny SMS. Tahaka ny mahazatra antsika isan-kerinandro dia ampafantatra Peace Builder indray ny fandarana samigasy ho an'ny anio. Rakotoson Nancy Sandrave ao Tomasina, Randrena Solo Ertsomisa Antananarivo, Andre Tsimiala Sarika Antananarivo, Rakotony Rainy Louis de Gonzague Antananarivo, Kasara Fik avy ao Antala ary Razanata Bonaventure avy ao Fort Dauphin. Mandritra ny vaovaon'ny samigasy moa no ampafantarina anao azy enina mianada ireo. Noro Rawely Arsan sy Fetra Rakotondrasoava no anolotra ny fandarana ho an'ny anio. Salama tompoka ary manasanao anaraka hatramin'ny farany fandarana samigasy. Azadinona ihany koa ny fantaniana izay apetraka ho anao mpiaino mialoha ny sarantsika. Samigasy ny vaovao. Ao Tomasina no miasa Ramatoa Rakotoson Nancy Sandra ary ao amin'ny direction régionale ny population ao an-toerana no miasa. Iray amin'ireo solitena ny Tomasina mandray anjara amin'ny fiofanana ho tonga Peace Builder Nancy izay ampafantarina anao voalohany. Inona ary no paikady arosiny Nancy raha antsoina ametraka izany fandriampahalemana izany eto amin'ny firenena izy? Dialogue zany aloha ny fifampiresana. De manaraka ny fifampiresana le négociation hoe inona ny marimaritra iraisana. De après an'le négociation vao mandeha le fanapahan-kevitra hoe inona no mety amintsika mba azahoan'le andaniny sy ny ankilany fahafampo. Ina zao no mampiavaka Nancy any amin'ny tanàna misy anareo? Za zany lehibe tany Tamatavy fa avy any Avangaindrano. De mampiseho foana hoe Atesaka ary fier de l'être. Asaiko toy izany Nancy indray ty fehezanteny anankiray ty hoe tsy misy fandriampahalemana raha tsisy ny fifampitokisana amin'ny mpiarabelona. Ilaina ny fisiny zany Peace Builder zany hoy Randrena Solo Ertsomisa raha nanontaniana ity mpanakanto izay miofana ho tonga Peace Builder ity. Raha amin'ny zava-misy amin'izao fotoana hitako hoe indispensable mihitsy raha mialatsiny amin'ny teny vahiny indispensable ilay izy satria ny victime zany mibetsaka foana amin'ny resaka violence eto irak'izao tontolo izao fa indrindra Madagasikara zany raha raisiko ohatra amin'izany ohatra ny resaka hoe dahalo fotsiny ary ohatra. Ny dahalo zao ny victime ny dahalo iny côté iray iny fa ny victime tiako resahana eto hoe manafika le toerana misy dahalo zao ny miaramila ohatra. Mainy trano izy ny victime amin'izany tsy ny fadin'ireo dahalo any. Ny zaza mambevavy zany ny vehivavy lasa maty vady ohatra. De lasa izy rey no mitatana ny tokantrano hitako hoe formana violence matanjaka be zany zay. Raha ohatra hoe antsoina andrososikevitra amin'ny paikady iadina amin'ny tsy fandriampahalemana misy de mila za hoe asa telo afaka atao avy hatrany. Anisan'ny fitaovana matanjaka zany ny resaka mozika
izarana ny resaka bonne pratique na hoe zavatra hipartagena ny bonne pratique ho an'ny vahoaka malagasy dia anisan'ny zavatra eritreretiko amin'ilay izy hanao fizarana ho an'ny namako artiste sady produire amokatra zavatra koa zany izarako an'izay resaka hoe mila fandriampahalemana Madagasikara. Farany toy izy hoe ty fehezanteny ty tsy misy fandriampahalemana raha tsy miara-mentana ny vahoaka rehetra satria le resaka tokony hoe mampiaty ny olon-drehetra zany tokony hoe inclusif le izy tokony hoe miara-mentana daholo tokony matsapa-tena daholo ny olona hoe concerné amin'le resaka fiadivana amin'ny tsy fandriampahalemana. Chef de service ny éducation électorale ao amin'ny CENI Sarika Andriatsimiala, peace builder ampahafantarana anao manaraka. Antso Atarby no nifandraisana voalohany sy nampahafantarana azy fa izy dia isan'ireo andray anjara amin'ny fifanana ho tonga peace builder. Allô salama tompoko. Madame Andriatsimiala lanjan'io ny Sarika ve io azafady? Ya. Ianao ve mahafantatra ny tetikasa Samgasy? Inona? Tetikasa Samgasy? Mahafantatra ako. Ay, dia nisy an'ilay dossier nalefanao? Oui. Manao ahoana zao fanantenanao amin'iny dossier iny? Manantena be mihitsy ny akony. Zany. Satria ilay izy le formation omenareo zany misy impact be aty amin'ny asanay, ilainay be le izy amin'ny asanay. Dia ilaza information vaovao any aminao ary sy folonareo nandray anjara dossier tamin'iny dia inona re zany navaloko anao dia anisan'le andray anjara amin'le formation ianao. Dia inona zany zao tena andrasanao amin'le formation? Any amin'le consolidation de la paix dia resaka leadership zany tena andrasako. Ho an'ny Sarika? Tsy misy ny fandriampahalemana raha tsy misy ny fifampatokisana amin'ny samy mpiara-monina. Tsy misy ihany koa ny fandriampahalemana raha tsy misy ny fifanajana eo amin'ny fiara-monina. Tsy misy ny fandriampahalemana raha tsy samy mandray ny andraikitra tandrify azy daholo ny olona. Raha samy mandray ny andraikitra ny olona tsirairay hoe amin'ny mampitandro ny filaminana anazy inona ny andraikiny, amin'ny fiarahamonim-pirenena inona ny andraikitra, amin'ny mampanao politika inona ny andraikitra. Ireo mpisehatra ireo zany raha samy manao ny andraikitra tandrify azy dia misy ny fandriampahalemana. Rakotiny iray ny Louis de Gonzague indray no peace builder ampahafantarina anao manaraka. Isa moa rakotiny iray ny Louis de Gonzague? Za no directeur ny éducation électorale sy ny communication ny CENI. Tompona andraikitra voalohany zany miresaka fanabeazana ny olo-pirenena mba ampanjary zany atao hoe gouvernance électorale crédible acceptée par tous et démocratique. Donc ao anatin'izany ny resaka tolérance zany ao anatin'izany ny resaka consolidation de la paix. Raha i rakotiny iray ny Louis de Gonzague indray ary no antsona metraka paikady isy ny fandriampahalemana dia inona zay? Tsy misy hafatsy ny fifampiresahana aloha rehefa miresaka ny olo dia fantatra hoe inona no tombotsoa ny anina, inona ny zavatra andrasany. Dia sahala amin'izay koa ny ankilany inona ny tombotsoany, inona ny zavatra andrasany. Dia rehefa samy fantatra reo dia mifampiresaka amin'izay dia afaka mivoaka ho azy inona ny tombotsoa iraisana, inona ny marimaritra iraisana ary inona ny tanjona ny vokatra azo iarahana tratrarina raha ohatra ka fakafantatra sady mifampiresaka zany indray. Zay zany ny paikady voalohany. Ny paikady faharoa dia tsy tonga ho azy ny zany toetra zany hoe toetra andeha ifampiresaka fa tsy maintsy misy ny atao hoe fanabeazana. Donc tokony isy paikady mazava tsara zany raha ny firenena no jerena, paikady mazava tsara amin'ny hanabeazana ny olo-pirenena mba hahatonga an'izany toetsaina zany ao anatin'ny tsirairay.
Samy gasy, iray tanàna, ray vina, miaradio amin'ny fandriam-pahalemana. samy gasy. Samy gasy. Lara ny fandraisana 032 32 032 30. Ianavaratra kely indray isika eto gasary afika vao antala indray no peace builder ampahafantarina anao manaraka. Antala dia isan'ireo izay niarambona vokatry ny cyclone Enao farany teo. Nienjany ihany koa gasary afika sy ny fianakaviany. Ny trano Andriamandreniko dia potika tanteraka, ny antenne ny radio koa potika tanteraka, ny manodidina koa lasa ny tafo sahirana ny mpiarabelona tany. Ia, miatrika fifanana ho peace builder na hoe olona norona ny fandriam-pahalemana i gasary afika. Ho anao aloha ilaina ve ny fisiany izay hoe peace builder zany raha ho an'ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Satria tsika ao anatin'ny fotoana fisalasalana amin'ny fandraisana arak'hevitra dia tena ilaina ny izay hevitra peace builder zay. Raha mpandraraha no antsoina hoe ametraka paikady ho an'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara dia mila zao hoe anankitelo. Voalohany aloha tokony mazava ny tsipidalao amin'ny mpiarabelona, izany hoe manana ny ataontsika hoe fitsipika iarana ampifampivoarana amin'ny ara-toekarena. Izay ilay anankiray. Dia faharoa mifampilaza, fampihera amina fijery anankiray, amina feo anankiray amin'ny fotoana mamety azy. Ary fahatelo farany fanomezana, fampitokisana amin'ny mpiarabelona, azoko atao hoe ny mpandraraha sy ny fanjakana ohatra. Fanometanana ampivoatra ny ekonomia. Toizindray ary ty fehezanteny ty tsy misy fandriam-pahalemana raha tsy misy ny fankazahoana, fampiresahana, fanajana. Rehefa avy nianavaratra isika dia ho any Antsimondray. Razanada Bonaventure Thomas avy ao Fort Dauphin indray fetra no peace builder ampahafantaritsika ny mpiaino manaraka. Efa nanana traikefa tamina fitondrana vahaolana teo amin'ny fiarahamonina nisy azy Razanada Bonaventure Thomas. Antso Atarby moa no nifandraisana tamin'ny Samy gasy. Nandray anjara zahay tamin'ny fandravonan'ny olana andranodrano samba tsy vala sy ny sisa reny. Reny moa natefa bebebe ny zavatra tokony atao eo ny firesahana amin'ny fiarahamonina moa zany hoe famefametrahana amin'ireo surtout amin'izao fotoana izao hitanao le resaka vaingitika populaire io mety mbola tsisy io. Eo ezahana ohatra ny ahatonga an'io hoe tsy hianakahatra ty, tsy ho tonga ty ny mikasika le fanetana an'le olona, ny fampiresahana amin'le olona. Resaka question confiance le io hoe. Raha misy le confiance amin'le fampiresahana, raha manana confiance aminao miresaka le olona fampiresahanao mipetaka foana le sécurité. Le mahatonga ny tsy mipetaka foana dia samy tsisy konfiansa na ny au niveau ny mpitary filaminana na au niveau ny samy vahoaka na ohatrohatran'izay. Izay zany tokony rétablisena aloha akoatra ny anaovana hoe bon dina moa zany efa objectif efa ataotsika hoe lasa lavitra zay. Fa misy travail de base aloha atao anatin'ny fiarahamonina iengana amin'izay le fiarahamonina ihany manome vahaolana anao hoe zao ny zavatra tokony atao mba ahafahana isia ny filaminana sy ny sisa. Na io tsy amin'ny lafiny ataontsika hoe manafo sy sisa ihany fa na dia ao anatina fiarahamonina anankiray zay fahitako azy aloha Raha azoko tsara zany dia hitondra ny zavatra iainanao any an-tanàna ianao rehefa tonga aty amin'le formation dia avy eo ihany koa nefa ny zaran'izay azonao aty any amin'ny fiarahamonina misy anao any. Satria formation zay mianarana misy zavatra foana any misy échange, misy rehefa manao échange moa ianao dia misy zavatra misy évolution na zavatra anatiny ao. Izay évolution na zavatra zay ny profitenao adaptenao amin'le fiarahamonina misy na le situation izay mitsanga amina fiarahamonina anankiray zay ny fahitako azy. Peace builder misa enina no nampahafantarina anao mpiaino androany.
mpanakanto mpiasa-panjakana solotena avy eo amin'ny seni mpandrarary fiarahamonim-pirenena fa nahazo fanamariana avy amin'ny mpiaino isika nory hoe natao an'ny faritra atsimo sy atsinanana ihany ve ilay fikambanana dia hovalitsika eto izay faritra iraika ambe folo eto Madagasikara no misy ireo pisbuilder 9 mianadahy izay manao fiofanana avy amin'ny tetikasa Samgasy. Tafiditra ao anatin'izay ny faritra Atsinanana sy ny faritra Atsimo Andrefana. Ny faritany 9 kosa nefa dia manana mpandray anjara amin'ity fiofanana ho tonga pisbuilder ity. Te ampatsiahin'ny mpiaino ihany afetra hoe isy fanontaniana izay hovaliany ao amin'ny 03232 03230 any amin'ny faran'ny fandarana any. Isy ny loka omena izay mandray anjara betsaka indrindra amin'ny famaliana ny fanontaniana izay entona eto amin'ny fandarana Samgasy. Samgasy ny vaovao. Ahoana zany gasy miaina ny fahaleovanteny zany? Andrianary Vero Aingotiana mpanakanto sy Wilson Gabriel Armamy mpampianatra, ireo no raisiny Samgasy anio rehefa avy eo indray ary. Samgasy mandray vahiny. Mandroso tompoko. Andrianary Vero Aingotiana mpanakanto, Wilson Gabriel Armamy, salama daholo nareo. Salama tompoko. Fanarabantsika rehetra. 7,9 no niverenan'ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. 7,4 sika izao tahaka ny ahoana zany endrika fahaleovantena tokony iainantsika sy tokony isy ho an'ny Madagasikara. Amin'ny maha-malagasy atsika dia tokony alohantsika voalohany indrindra, tokony ankamamy amin'ny maha-malagasy atsika. Tokony hoe ireo kolotsaina maha-malagasy atsika zany tokony hoe akamamitsika satria araka ny fitenenana hoe valalanam-bo raha ny tompony aza tsy tia dia imezan'ny olona ihany tsika. Dia ankoatran'izay koa tokony hijoro amin'ny tena hoe maha-malagasy atsika isika, na ny mpitondra fanjakana izany na ny vahoaka hoe izahay dia malagasy be dia be ny zavatra ahafana mampandroso ny firenena nefa ny somary mampalahelo dia ireo vahiny izay koa mbola endrika ataoko hoe fanjanahana kely na dia hoe manana fahaleovantena azy isika. Ireo vahiny tena hoe mibahatoerana raha miresaka ny resaka hoe tompona orinasa tsika dia angamba ataoko hoe eo amin'ny 700 isan-jato eo na mihoatra mbola ny vahiny mitantana anazy ireo orinasa lehibe. Dia isika malagasy zany raha ohatra ka tena te hiainan'izay hoe fahaleovantena izay dia tokony ataoko hoe raha 700 isan-jato izao ny vahiny no mitantana ny orinasa lehibe sy hoe mitantana ny ataontsika hoe ara-toekarena dia tokony isika malagasy ny handray an-tanana n'izany hoe fampandrosoana izany, amorona zavatra ho antsika malagasy dia tokony makamamy an'ilay malagasy antsika manokana. Gabriel mpampianatra. Ny amin'ny sehatra politika zany isika zany dia mazana manao an'ilay toe-tsaina hoe fanjakana ray aman-dreny foana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao. Isika olom-pirenena tokony fa manana andraikitra lehibe ao anatin'izay zavatra izay raha mahatsapitsika hoe manana andraikitra amin'ny fahaleovantenako satria raha mahaleo tena misy andraikitra ihany koa ao anatin'izay zavatra izay dia mandray andraikitra daholo ny nisany ambaratonga na ny mpitondra na ny olom-pirenena. Rehefa ny olom-pirenena mandray andraikitra dia manana tamberina andraikitra koa ireo mpitondra ireo. Rehefa voapetraka izay zavatra izay zany dia mandeha aloha fahaleovantenana ara-politika, ara-ekonomika. Isika dia firenena izay malaza foana ilay lazaina hoe mahantra nefa ny ambony manan-karena amin'ny zavatra maro dia maro. Mila antsika malagasy mihitsy araka nefa ny tenen'ny haingo teo no mahazo an'izay tombontsoa rehetrarehetra izay. Eo ihany koa tsika zany no resaka ny tenen'ny haingo teo hoe firy isan-jato ny orinasa eto Madagasikara, firy isan-jato ny any vahiny. Tsika ndray manana ataontsika hoe association ohatrany hoe syndicat ny industrie de Madagascar tokony omenany omenany toerana tokony isy azy ireny mba hananana izay fahaleovantena ara-ekonomika. Misy koa ny mpivimy-pama any tanora manokana indray zao ireny dia eo zany hoe tokony entanina tsy entanina zany fa omena anjara andraikitra mihitsy hoe ny tanora ampianarina anorina orinasa ho anazy mba ahafahany tsirairay satria ny amiko zany ny fahaleovantena miainga amin'ny hoe rehefa mamorona ianao rehefa anao ny asa dia ao anatin'izay.
resako ndrany amin'ny resaka ara-kolotsaina farany zany ngambany amin'ny anjarako le hoe amin'le resaka ara-kolotsaina zany a tsika zao miaina ao anatin'ny fanatontolona tsy afa-iala mihitsy tsika ao anatin'izay fanatontolona izay fa le arak'le tenin'izay mpampianatra anay izay moa de hoe andrianiko ny teniko izy izy any any afako feheziko fa ny andray tariko andrianiko ny kolotsaiko fa ny an'ny afako feheziko de manana anjara ndraikitra be tabe tsika ao anatin'izay eo aloha ny hainao manjery tsy mijanona eo amin'ny sehatry ny hira ihany natao hoe kolotsaina fa ny kolotsaina de amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy filisanjaton'ny film eto Madagasikara zao hoe ny film avy eto Madagasikara malagasy misy anjara ndraikitsika ihany koa satria raha misy ara le film gasy hoe tena manalaza an'le kolotsaintsika avy eo anatin'izay zavatra izay sa mangala tahaka an'le avany ivelany fotsiny ao anatin'izay rehetrarehetra zay raha raisina fotsiny koa hoe malala ny kolotsaina malagasy daholo ve ny tanora malagasy amin'izao fotoana zao hoe sa zay zavatra efa hoe fihavanana firaisan-kina mbola iainana ve zany zavatra zany ny kabary de eo zany zavatra rehetrarehetra zay zavatra tokony iainana ihany koa anatin'izay zavatra zay hoe tokony iaina tsy hoe tokony fa iainantsika ampahafantarana aloha miainga amin'ny fampahafantarana aloha rehefa fantatrao ny ianao de hainao iny fa ny olana zany le fampahafantarana mihitsy tsy misy de rehefa aveo amin'izay ianao iainanao de rehefa iainanao iny de maleo teny ianao afaka manatsafidy ianao satria raha vao tsy manatsafidy koa ianao de mandray fotsiny le avany ivelany fa tsy miaina andeha avany ivelany le anao na iaingo na i Gabriel de isan'ireo izay miofana au peace builder zany hoe ireo anampy mirotsaka sitrapo atongavana amin'izay resaka hoe filaminana fandriam-pahalemana rindram-piarahamonina ho an'ny Madagasikara raha ho anareo manokana atongavana tanteraka amin'izay hoe fiainan'ny malagasy an'izay resaka fahaleovan-teny zay inona no ataontsika hoe asa mivaingana afaka atombokonareo avy hatrany zany raha ny ho anahy manokana aloha mahampanakanto anahy de fampahafantarana ny kolotsaina malagasy raisiko amin'ny lafiny kolotsaina le izy efa misy hira noforoniko momba n'izay hoe kolotsaina malagasy zay indrindra de ezahako hoe amin'ny alalan'ny hira zany ny ampahafantarako any hoe isika ane malagasy manana zavatra atolotra isika fa tsy voateraka ny lazainy Gabriel teo hoe makatahaka ny any ivelany foana tokony mampiseho zany isika ny maha-malagasy atsika ny tena maha-izy atsika satria ny kolotsaina malagasy ange be be ny zavatra azo trandrahana ary be be ny zavatra hoe azo aseho ary mahaliana an'ireo vahiny any ivelany nijery an'izany hoe kolotsaina malagasy zany raha tsy teny fotsiny aho hoe ny resaka kabary ohatra na hoe ny resaka fitendrena zava-maneno ohatra ny vali na ny angorodao zavatra maro mana zavatra maro atolotra isika de zay ny zavatra eritreretiko atao akoatran'izay koa manana fikambanana anankiray zay miompana bebe koa amin'ny resaka fampandrosoana de misy tanora sy zatovo maromaro ao anatin'ny fikambanana zay taritiko de atomboko ao anatin'io fikambanana io ny asa ny fiofanana moa zao mbola mitohy de mitohy foana ny fiofanana de rehefa mandeha ny fiofanana ka tapitra ilay fiofanana de isy ny drafitrasa ho atao anatin'ny fikambanana zay horeniny hainao manjery sy ireny nareo atao anatin'ny SFCG ihany koa ankoatran'le zavatra no tenenin'ny haingo teo moa zany efa samy ao anatin'ny fikambanana maromaro izahay izy de ao anatin'ny fikambanana aloha no anombohana anazy fa ao anatin'izay ihany koa misy sehatra fampiofanana zay ara-kultural zay ataonay amin'izao fotoana zao hoe tsy haiko na efa ianareo hoe youth cultural leadership training de ao anatin'izay zay zany mivoy ny resaka fahaleovan-tena anatin'ny zavatra voizinay ao anatin'iny zany resaka fahaleovan-tena ara-kolotsaina aloha zany goavana be ao anatin'izay zavatra zay eo ihany koa zany misy zavatra iaranay maromaro anatin'ny amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny tanora vitsivitsy resaka tamberina andraikitra indray zany no ataonay de ao anatin'io tamberina andraikitra io ihany koa zany hoe misy andraikitra na ara-politika na ara-ekonomika ao anatin'le izy de eo zany nezahana mivoy an'izay hoe ilaina ny fahaleovan-tena raha tsisy ny fahaleovan-tena de tsisy ny fandriam-pahalemana araka ny tenentsika teo satria ilaina ny fahaleovan-tena na ara-politika na ara-toe-karena na ara-kolotsaina de mbola isy ihany koa moa ny initiative de paix zay ao anatin'ity formation ty ihany koa ahitanareo an'izay ihany koa hoe misy hetsika ho ataonay ao anatin'izay ary ny fahaleovan-tena de manana anjara andraikitra lehibe Andrianary Verangotina sy Rawelson Gabriel Armamia no noraisiny Samgasy teto amin'ny Samgasy mandray vahiny misaotra anareo ny fandarana
Samy gasy. Iray tanàna. Ray vina. Miaradio amin'ny fandriam-pahalemana. Samy gasy. Samy gasy. Laharana ifandraisana 032 32 032 30. Tapitratreto indray ary ny fiarahana taminao tato anatin'ny fandarana Samigasy androany azadinoana ny mitsidika ny site web ny tetikasa Samigasy dia ny www.samigasy.mg sy ny page Facebook ny tetikasa. Ity indray ary ny fanontaniana ho anao mpiaino. Inona no laharan'ny telefônina ifandraisana amin'ny fandarana Samigasy? Averiko ihany inona no laharan'ny tarby ifandraisana amin'ny fandarana Samigasy? Alefaso SMS amin'ny 032 32 032 30 ny valin'izay fanontaniana izay sady tsy handoavam-bola ihany koa io a. Amin'ny herin'ny anio toy izao ny fandarana manaraka ho fantaritsika Detir Priska avy any amin'ny faritra Androy, Razana Jatovo Sarika avy any Tomasina, Matao Jean Fitson Toliar, Ramas Manjaka Elina Tex avy any Fort Dauphin, Randrianasolo José Bertin Antananarivo ary Zacharias Patrick Antananarivo. Ny commune Nosato Andrefana, district Antananarivo Atsimondrano indray kosa no andray ny fandarana Samigasy. Isaorana ianao mpiaino ary isaorana ihany koa ny Air Madagasikara izay mpanohana ny fandaharana. Noro Rawely Arsan sy Fetrara Kotondrasoava no teo amin'ny fanolorana, Sandanirina sy Liva Soloasina kosa no nandrindra ny teknika. Veloma mandra-piresaka indray ary tompoko. Veloma. Samigasy. Fandarana vokarin'ny Search for Common Ground Madagascar. Toana masovo amerikana. Samy gasy, iray tanàna, iray vina, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.